Cool FM manolotra ho anao lapa mibezali tantara nosoratany Axel Ovelomin'ny Rakoto Faly Sinez miaraka amin'ny Sofaniry ny Ravo mandray feo Andra Manantsoa mandrindra ny lafiny teknika Dida Montero Manantotosa Djiad Andro faharoa Farina nianatra teto efa mirombe 10 alaka izao Priska aza moa efelany natory fareraka ny firesahana tamin'ny Facebook angamba to stap mila ho fatony ny jiron'ity veilleuse ty fa ina ary ny dikan'izao ohatrany misy setroka miditra eo amin'ny sisim-baravarana ambany setroka hoana koa ty miditra ato an'efitra ty to misy andindin'ny olona mivoaka-tsy kelikely avy ao anatin'ilay setroka Andriamanitra tena le olona mainty be azoko no foana eo mijoro afotrano io mena be maso ny aroatra ny rakotra volo ny vatany miorina ny odoako sady tsy afa mietsika iny izy fa manatona ny Priska dia miakatra eo ambony fandriana ny ary miditra ao anatin'ny lamba mihitsy andray safosafoana vatany Priska dia horoany ny tarehany resto loatra ve Priska dia tsy mary an'zy ataony Priska inona indray ary antsoantsondry manafaka ny torimasoko ty ry Faniry zany eky fa misy fanakaiza izy teo misy inona nisy olona mainty be mampatahotra kia seza koky izay olo eo fandry mihitsy nefa mitapaka sao raha nga tapaka mihitsy ilay nofoko milay be niarana tory tamin'ny Carlo teo ka tsy Carlo ange niarana tory tamindry teo fa réunion dry iantsoanto tsy misy atoriana tsy izako ary samy mampanesona izy io ambarafaranao zany aleo ejereko manahoana tompoko salama tsara mademoiselle ao anga Basile zay any an'efitranona any ambony izy fa honaka azafady mba ilazo kely izy aky fa hoe tonga ao ny joso ay moa ianao le josona mantonton voangana ngeny taty aminareo fa iza moa ny anarany raha tsy mahadiso Faniry no anarako zanak'anabavin'ny tonton Basile ay moa tena Faniry tokoa aloha raha ny fahitako an'ilay fa tsy lainga ianao koa andrasy fandeha antsoany tonton any ambony fetifety ary ena kiry Faniry tsara an'izay tovovavy za marina mody tsotsotra fa tena kanto na ny endriny tonga dia tena lafatra mihitsy ny vata moa tsy lazaina tsony zany ve ny coup de foudre fa tonga dia ohatry ny tara amin'ilay sipakely sady ako manahoana lay Josoa salama tsara fa mila miresaka amin'ny la vetivety ay ka andoara ho atsy amin'ny efitra manokana firesantsika so mipetrapetra ka inona le tsy ny vaovao voalohany aloha dia tiany invitation anareo amin'ilay fiaonambehan'ny fikambanantsika any amin'ny lapa Bezaly any bekarana toy ny mahazatra ny toerana dia andro any lanaovana azy aiza hoe dia ohatrina indray ny vola tsy maintsy aloako amin'ity fanasany tily ty 666 000 araky ny fanao ihany lesy efa hainlainy fa ividianana osy mainty maro sy karazan-sakafo mandritra ny lanonana ny vola voangona mazava zany fa aloako ny anjaranay rehefa avy eo ka dia tandre misaotsy tongonareo fiaonam-bearahan-danonana io ka tsy maintsy tonga amin'ny mpikambana rehetra ozy Bezaly tsy maintsy tonga letsy tsy maintsy tonga zay ok manaraka izany dia efa vonona ve le zavatra anaovantsika ny fialantsiny amin'ny Bezaly aloha azoko totosaina zao dia zao mantsy le izy raha hoe efa vonona ka zangelyty mbola tsy nahita an'ilay zavatra fanaovana azy hatramin'izao or Basile mandromandro manana aretina ohatran'ny didy maso tsara ondana angela zany
sa tian'ilay hiatra aminareo ato mihitsy na tezera amin'ny Bezalia. Tsy zany letso fa mbola tsy nahita an'le zavatra fanaovana fialatsiny fotsiny roa andro ange sisa de tapotra ny fiatrandro ahafahan'la manao fomba fialatsiny amin'ny Bezalia. Ka raha tsy vitan'la zany de ho fongana tonony tsy misy ny arenan'la rehetra ary afon'la hatramin'ny odilina vady lany ihany koa ara. Ka tsy maintsy mahita an'le zavatra ao anatin'ny roa andro letsy ry Joso aiza tsony no alehako letsy raha faty eo mivadiko ary ho fana amin'ny Bezalia koa zany ny arenany meny ahatra amin'izay. De asakasaka elako fantaro fa raha vitan'la ny fomba fialatsiny sy ny fanefanany tosa amin'ny Bezalia de vitan'ny ray mpimasy monja amin'ny mampisy fo plastika anoloana ny fon'ny vady lany endy ary roborobo ohatran'ny akoho ny vola makarenanareo. Zany be letsy ry Joso. Inona moa lesy zao tsy ananako ankehitriny akoatran'ny vady fa nga tsy nisy nahafapo an'la reny vehivavy ny ran'la reny ka tsy nisy nahafapo reny rabazy nareo koa nge mbola tanora loatra kosa ka ny arenako fotsiny tiavany reny sipa reny fa tsy tena fitiavana ny azy ain'la ihany ny toetra amin'ny vehivavy ankehitriny. Mariny azo tiavana fa vitsy no azo vadiny. Zay aloha de mariny ka maninona moa letsy raha mampiasa ny pouvoir amin'ny Bezalia de mahita an'izay sahazan'la vao nahita ihany aka sady izy mihitsy angamba no alako vady atsoatsy kosa fa izy alty zany vehivavy zany areza tsy aiza izy rabazy fa atao trano ato ihany ka atao tranonay hoe izy alty zany mba inona ary no amin'ny efitra ray tsy azo idirana io mahagaga fa Joso rery no ampandrosoany tonton Basile ao isaky ny tonga ato trano raha olo-kafa dia ao amin'ny salon ihany ndraso hoe ho jereko izay ao tena mity lakileka ity varavarana ity aleo hoe hotsikoloviko eto amin'ny lavaky ny lakile izay ao anatiny ao maizina be koa izany dia tsy misy zavatra hitako firy nefa hoe ohatra misy aloka mainty be tany makaty ambaravarana ndrekaka zany aterako iza koa ary zany manindro soany iry ao ivelany ao zany aleo aloha jerena ka ohatray to zazakely mitomany fa iza koa no nametraka n'ity zazamena vavy ty teto nataony anaty arona dia misy taratasy kely miaraka aminy ndraso hoe inona moa no voasoratra ato ho an'ny Monsieur Basile misaotra fa voaraiko ny volana alefanao koa araka ny fanarahantsika dia io nampanateriko ny zavatra ny tadiavinao fa ina ary ny dikan'izao hoe mividy zazakely ve tonton Basile dia ahoana re zany atsoka telefona ary ve izy nefa mety mbola miasa izy zao aleo prisikana atsoko hoe ndraso allo misy ina ary faniry mbola miaraka amin'ny Carlo ividy kiraro nge ahy ka misy zazakely mena vavana terin'olona kito ambaravaratsika koa inona zazakely manina mena vava iza koa nanatra an'izany tsy haiko fa misy taratasy kely miaraka aminy ohatra milaza hoe mividy azy tonton manina tsara zazakely mividy papa ve eny ekia ohatran'izay mihitsy mivoalazan'le taratasy sady efa voaray ho no mivola vidiny resaka mampime zany faniry tsy maintsy olona mpanary zanaka zao zany fatany hoe manan-karena tsy afaka mamela an'ilay zazakely papa dia ataony an'izany dia ina kino ataoko iandry any tonton ve dia aseho azy ty zazy ty aza mivaky loha amin'izany dry atero any amin'ny fokotany fotsiny ny fokotany no mahalala ny tokony ataony amin'izany zazakely izany eny ary fahateriko any amin'ny fokotany zanyko efa mampalahelo ery mijery azy ato dia lokanga tsy atao kosa ny an'lary Basile ka lehibe ny voatavo ao anatin'ny 5 andro vela dia tsy mahita na dia tongo zazakely ray azy ka zany voalazako zany efa nividy zazakely tsy tiany reny saingy
natery ny faniry tany amin'ny foko indray le izy ko. Zaro Bazila tsy tia lalan'izany. 10 andro ny fotoana mena an'lahy nefa mahita valy foana lahy noho izany. Oka le tsy marina. Zay sorona amiko ny arenako. Raha tsy ny afa baiko ny deby izy. Piry Joshua. Tapitra ny 10 andro tokony nanaova lamy foana fiaratsy Bezali. Noho izany atao veloma ny arena lahy. Mifona letsy ry Joshua. Tena mifona letsy. Vao miantso ny anarana sy ny mpanjaka antsika fotsiny ary akasoko amin'ny trano lahy ty tiana kely ty. Dia iverina ny fahantrana toy ny taloha. Okaloha fa za mbola mampiasa ny teny Bezali zany lahy. Okaloha letsy. I Bezali letsy no mamy ary izy koa no maka rehefa tsy ajainy lahy ny lalan'ny fikambanantsika. Tena mifona letsy marina. Mifona letsy Joshua. Mbola tsy tapitra ndreny ny andro fa 10 minitra amin'ny 12 alina. Tsy maintsy mahita zazakely aletsy lohan'ny sasakalina fa zaravan'izany ny arenako. Teny fa nady hoe mampiara-miasa antsika fotsiny aza letsy ry Joshua. Tena manderaka mihitsy lahy. Fona letsy. Tena marina koa. Eny ara faikeko ny fangatahany lafarany. Saingy vao mipaika ny sasakalina io dia tsy misy azo lahy fonana antsony ao. Eny letsy. Matokela fa tsy maintsy mahita zazakely letsy aloha amin'ny 12 alina. Hitako ao zany fa andeha aloha zao dia mampamangy any amin'ny faniry zanaka nabaviny lany. Mbola noho ny fitiavako azy nanekeko ny fitala olona teo. Aza matahotra lahy fa ataoko tonga ny tsara letsy ny afatra lahy. Zay koa velomany amin'ny faniry any lesy rabazy mandram-peona letsy. Na koa ny raharaiko izay velomany lawa amin'ny faniry any. So very fotsiny vola ny vidianako an'ilay zazakely tsy tindreny. Dia natery ny kala faniry tany amin'ny foko tany. Ataoko mahita aloha ny totombo hitany iny raha tonga eo sady izy mihitsy zany miditra ny trano zany angambany. Salut papa. Salut ndry. Niara-tongo nareo? Nisena tamin'ny tomobile ny Carlo dia nisena ny faniry zay avy eo. Fenao aloha faniry tena manao zavatra zay mahatezitra mihitsy. Tsy ilaiko mitsabatsabaka amin'ny fiainana atao tranontsony ianao manomboka izao. Andray tonton. Fa naninona no tonton azany? Zany no izy. Ino mbola tezitra n'olay zazakely natery ny faniry foana ve papa io? Ka zao ny fananako rehetra saika nafoko noho ny nataonika zay. Ohatry fa inona ny ifandraisan'iny zazakely sy ny fanana amin'ny papa? Marena ary polisy kafa tsy ilaiko mitsatsaingo eo ianao manomboka izao ry faniry dia tsy ilaiko miray hefitrano amin'ny zanako any ambony rihana tsony ianao. Tao amin'ny etakelinao dia ao an'efitra kely ambanin'ny tohatra ianao no mipetraka. Mazava? Eny tompoko. Cool FM mananolotra ho anao lapa amin'ny Bezali tantara nosoratany Axel. Novelomin'ny Rakoto, Faly, Sinaizy. Niaraka tamin'ny Sofaniry, Niravo. Nandray feo Andra Manantsoa. Nandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero. Nananto Tosa Triady.